Salama tompoko tonga soa eto amin'ny rendez-vous du FMFP. Ity fandarana ity dia natao hiresana momba ny Fonds malgache de formation professionnelle na tahiry famatiam-bola malagasy ho fampifanana ny mpiasa. Tamin'ny 12 martsa teo ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny FMFP ary ny volana aprily teo no fandoavana ny latsakemboka voalohany ho an'ireo orinasa. Marobe isika no lina sy mametra-panontaniana momba ilay ray isan-jato natokana ho fampifanana ny mpiasa. Andriamatoa Jean-Luc Ramamonjy Arsoa, taloha général ny FMFP, iresaka amintsika momba izay. Ny tahiry famatiam-bola malagasy ho fampifanana ny mpiasa izay napetraka ilay lalàna antsoina hoe PNFP, Politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, dia manana tanjona anankiroa. Ny voalohany dia ny fametrahana ny kolontsaina fampifanana ny mpiasa eo anivon'ny sehatry ny asa eto Madagasikara. Faharoa manarakarak'izay ny fametrahana ny kalitao amin'ny fampifanana ny mpiasa eto Madagasikara. Mba hahatratraran'ireo tanjona anankiroa ireo dia misy asa anankitelo ataon'ny tahiry famatiam-bola malagasy ho fampifanana ny mpiasa na ny FMFP. Voalohany indrindra dia ny fampifanana ny mpiasa efa anivon'ny orinasa. Faharoa manarakarak'izay fampifanana an'ireo tanora na olon-dehibe izay vao nahavita fianarana dia nefa mbola tsy nahita asa. Ny tanjona anay amin'izay dia ny fanafoezana ny fotoana hitadiavan'ny asa. Ny fahatelo dia ny fampifanana antsoina hoe de type équité na ho an'ireo orinasa bitika na ho an'ireo orinasa amin'ny informel na ho an'ireo tanora marefo ny traikefany. Ny vola miditra eto amin'ny tahiry famatiam-bola malagasy ho fampifanana ny mpiasa dia misy karazana anankiroa. Ny voalohany dia avy any amin'ny iray latsakemboka alohan'ny mpampiasa. Ray isan-jato ny vatan-karama no alohan'ny mpampiasa. Ny faharoa manarakarak'izay dia vola avy any amin'ny famatiam-bola avy any ivelany. Ny AFD no manolotra antsika azy amin'ny teny izao ary 6 millions d'euros no napetraka ry zareo. Ny tahiry famatiam-bola malagasy ho fampifanana ny mpiasa izany dia afaka misitraka amin'io famatiam-bola io daholo rehefa orinasa nanefa ny ray latsakemboka, ary afaka misitraka amin'io koa rehefa association, fédération, groupement. Miniza efa nanampy antsika rehetra ny fanazavana izay nentin'Andriamatoa Jean-Luc Ramamonjy Arsoa teo. Azadiny manaraka tsy tapaka anay amin'ny tambazotra serasera dia manaraka tsika iresaka lalindalina kokoa momba ny FMFP fa atsidika sahady aloha amin'ny heriny dia taridalana momba ny fanefanany latsakemboka no resahantsika. Matra-pio indray ary.